Tahaka ny fanao isan-taona dia mikarakara hetsika didipotra faobe eo an'ny boriboritany fahadimy ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra ny fikambanana Fafi 5 telo andro no faharetan'izany hetsika izany izay andraisana zazalahy kely mandidina ny 400 eo. Tatipovao. Ankizy 400 latsaka kely avy amin'ireo fokontany 7 izay mandrafitra ny boriboritany fahadimy ny commune Antananarivo renivohitra no atao didipotra mandritra ny hetsika didipotra faobe izay tanterahana nanomboka omaly itora apitso ary farana 15 Mey izao eto amin'ny klinika fidy Ambatomainty. Roa taona ny kely indrindra ary 10 taona kosa ny lehibe indrindra. Ny didipotra amin'ny alalan'ny fomba fanao alamerikaina moa natao teto ka sady tsy misy rano afaka mipataloha vetrany ny ankizy. Hetsika ara-tsosialy efa fanao ny antoko Fafi 5 ity didipotra faobe ity izay mikendry indrindra ireo fianakaviana sirany eo amin'ny boriboritany fahadimy ity. Manatanteraka ny asa moa ny fikambanana fanantenana izay ratsana iray eo anivon'ny Fafi 5. Kabary arainasa tokoa no ahitana vokatra ary miaro sy manasoa vahoaka izay no targetra sy filamatry ny Fafi 5 sy ny fanantenana eto amin'ny boriboritany fahadimy. Ny fanantenana moa dia tsy iza akory fa sampana sosialy atao anatin'ny Fafi 5 izay ivondronan'ny vehivavy Fafi 5 tanora ary misahana indrindra ny reny sy ny zaza ary ny zokiolona izay sahirana sy tena mahantra tokoa ka mila fanampiana arak'izay mba hanananay satria ny erikerika no mahatondradrano ray milanja 5 koa no ariary ka no izay indrindra no antony izao hetsika didipotra faobe izao izay misy eo amin'ny 400 latsaka eo fanaonay isan-taona izy ity miaraka amin'ny docteur Fidy sy ny Croix Rouge malagasy ary anampiana indrindra ny tena olona sahirana satria ny zaza tokoa no kolokolo dimby ny vary ary taniketsan'ny firenena ka tsy tokony atao kely tsy mba mamindra izy ireny fa omena fanantenana. Miara-miasa amin'ny fanatanterahana ty asa sosialy ity docteur Fidy Bariniana sy ny Croix Rouge malagasy arak'izany dia mamepona avokoa ny asa sahanina eto. Misy ihany koa ny fanomezana kely natolotra ny fikambanana fanantenana ho an'ireo ankizilahy kely Pazy Tombotsoa tamin'izao hetsika izao. Andro ray toazato an'ny ankizy atao didipotra tokoa ny androany ary zaza sahirana tokoa no ampianay ka rariny sinitsiny ka mba nanomana izay arona ohatran'izao dia asianay vary ao anatiny asianay savony dia misy savony manitra izay mba androna savony tsotra nasana lamba dia misy ihany koa ny chocolat sy bonbon ary biscuit ho an'ny ankizy ary tsy adino koa ny kilalao ho an'ny ankizy sisaka ny izy atao didipotra rehetra dia mahazo an'izay daholo. Raim-pianetsika moa ny solombavamboaka Madagasikara ny Evaroldine izay voavidy tamin'ny anarany Mapara ary nanamafy ny tenany teto fa fony mbola tsy niditra teo amin'ny tontolo politika akory ny tenany dia efa nanao ity hetsika ity ary noho izany isan-taona. Zay ny kitoko lasitoko vavy no anakatonantsika indray ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny alarobia ity sorana feno ianao naraka izany hatramin'ny farany mbola miona ety antsika ho amin'ny rampitsona dia andro tsy fiasana aza hitondra amintsika ny fampahalalam-baovao zany ho amin'ny rampitsotray mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma to.